mirafy irambo-avao an' Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany ny famonjeny. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo masony jentilisa no naneony ny fahamarinany. Iara ivavaka tsika tompoko. Ranay be fitiavana tsara sy masiny indrindra ny an-danitro. Midera mankalaza misaotra manome voninahitra anao izay ny amin'izao sabata izao. Misaotra anao ny amin'ny fitahiana izay narotsaka ao nandritra ny enemana. Mangataka ny famindram-ponao izay ankehitriny vonoany fahadisoana rehetra. Sasao dia diovy izay mba ho afa-pahotana ary ny akanjo-pahamarinanao Kristy hatafinao. Ireo zanakao rehetra maneran-tany izay miankoky ao anatrehanao ankehitriny, indrindra fa izay manaraka izao famelabelarana izao, omeo ny fiadanana avy aminao tompo, ary mangataka anao mba hanana fifaliana amin'ny fanompona sy ny fiderananao zahay. Ka ny zavatra rehetra izay atao rehefa avy eo ny tohiny rehetra eo ambany fanatrehanao ary enkenao hoanitra manompofony eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Tononinay ny vavaka ary angatahanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany noho ny nazahoantsika tombontsoa manokana hiatrika ity fanompovavahana ity izay iarahantsika mahamarana amin'ny tanora izao herinandro fiaraham-bavaka izao. Miaraba manokana ny mpijery sy ny mpiaino rehetra, miaraba manokana ny ray aman-dreny, ny ankizy, indrindraindrindra ny tanora izay niarana anao fanandramana manokana nandritra n'izay herinandro izay. Ho fanomboantsika ny fotoana dia andeha iarahantsika miredona ny hira fiderano laharana faheninjato, mitondra lohateny hoe zao no andro ny atandrako. Hira laharana faheninjato. Jesús, can you
tonga eo amin'ny fotoana makina ny ten'andriamanitra tsika amin'izao maraina izao ny vakiteny zao jerevantsika androany a dia eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany a ny andinin'ny fahavalo asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo amin'ny anaran'i jesosy fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any jerosalema sy eran'ny jodia samaria ary hatrany afaran'ny tany hotahinany ny teny azao antsika rehefa avy ho azavain'ny mpanompony. zao dia tonga eo amin'ny vavaka mandoalika isika koa manasa antsika rehetra zay afaka mandoalika anatanteraka an'izany ary atsika rehetra zay tsy afaka manao an'izany kosa no nitoerana misy atsika dia hiaraka hanaraka ny vavaka isika ka ny fotsika sy ny fiainantsika ray manontolo dia ampleferitsika eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra. Andriamanitra lehibe ianao. Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra namorona izao tontolo hitany masonay izao. Ianao no anaratanay ny vavaka amin'ity maraina ity ary manandratra ny saotra, ny dera, ny laza ho anao zay Andriamanitra. Mendrika ho anao zany. Ary fantatray fa efa anao hatramin'izay, anao ankehitriny ary ho anao hatramin'ny ho avy. Koa na dia molotra maloto ihany aza. Nreto izay menakavy, miara-miombavaka, misaotra, midera, mankalaza, izany anaranao lehibe izany. Amin'ity sabata ity, dia miara manokana izao fotoana izao izay mba hianarana sy hiderana ny anaranao, ary hianarana ny teninao. Tompo, aoka ampanginao ny feo zay tsy anao. Fa amin'ny alalan'ny fotoana zay arahanay amin'izao fotoana izao, dia aoka Tompo hikasika ny fiainanay tsiraray avy ianao. Aoka hijery ny fiainanay tsiraray avy ianao, ary ianao indrindra no hanankinanay ny fiainanay. Eny Andriamanitra, fantatrao ny toe-javatra iainanay. Misy aminay mandalo toe-javatra sarotra, misy aminay koa mandalo fifaliana, misy aminay mandalo aretina. Tiako ny mivavaka manokana ho an'ny mpanaraka rehetra izao fandarana izao. Aoka ho atsotranao Tompo lay tana maherinao, ka raha misy marary dia ho tendrenao ny fototra retina. Raha misy tratry ny fahakiviana, ianao no ampahery. Raha misy tratry ny fahalainana, ianao no anafana. Ary raha misy Tompo reraka manokana, dia aoka ho atanjahany teninao amin'ny alalan'ny teninao zay ho enaranay amin'ity androany ity. Vavaka manokana zay ho an'ny mpanompolanao zay hitondra ny teninao. Ampiteny azy ianao Tompo, ary anokatra ny sofinay tsiraray avy izay mieno izany afatra izany. Tiako ihany koa ny mivavaka ho an'izao toe-javatra iainan'ny malagasy manokana izao. Ianao Tompo anampy ahafahanay miady amin'izao valana retina izao. Tsy ny valana retina ihany, fa ny fiainana lalovana andavanandro. Dia anampy ianao mba hahatonga anay ahery sy atanjaka, ka dia hitahy ny mpitondra ianao Tompo, manomboka avy any amin'ny filoham-pirenena, manomboka amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny governemanta, ary indrindrandrindra ety amin'ny faritra misy anay, ampahitanao azy ireny ny lalana ahafahana mitondra nyity firenena ity ho amin'ny fiadanana sy ny filaminana. Koa maniry zay Andriamanitra raha omenao tsilotsainy isanandro izy ireny. Vavaka ihany koa zay ho an'ny mpitondra ara-pivavahana izay mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra. Vanginao ihany koa izy ireny Tompo, omenao tsilotsaina ka hiroborobo ny asa fitoriana, ny fahampafantarana, ny fahamarinanao manerana izao tontolo izao. Mino zay Tompo, fa ny tsara indrindra dia tanterahanao amin'ny mpiaino izay miaino izao fandarana izao.
tompo tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony ho an'i Jehovah isika, koa manasantsika mba hanomana izay efa napetratsika tao mba ho an'i Jehovah, ary aorianan'izay dia hanao vavaka mangina isika. Amen. Rehefa nanao an'Andriamanitra ho loha laharana i Noa. Mety ho sarotra ny ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Inona no asika anarana avy amin'ny Noa izay hanampy antsika hanao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Raha tsapanao tsy miraraha an'Andriamanitra na tsy miraraha momba an'Andriamanitra ny olona eo amin'ny tanànanao dia ho fantatrao izay nahazo an'i Noa. Izany hoe tsy Andriamanitra ihany tsy nirarahin'izy ireo, fa dia tsy ny fampiraraha ihany koa izy rehetra. Lasa ratsy loatra ny toe-javatra, ka raha navela hitohitoy izany dia ny olombelona rehetra mihitsy no potika. Tamin'io fotoana io no nidiran'Andriamanitra tsehatra hamonjy izao tontolo izao tany am-piandohana. Nolazaina fa nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana Noa, ary nandany ny 100 taona manaraka tamin'ny fiainany, tamin'ny fanamboarana samby fiara, tamin'ny fiatsonany olona rehetra hibebaka sy hiova amin'ny lalana izy. Voarabirabo sy nomezan'ireo olona izay nampitandremana indrindra izy, kanefa tsy kivy. Isan'andro dia nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana Noa, ary nanaraka amin'ny baiko izay nomeny. Sika rehetra dia voasarika ametraka ny fikasantsika, ny mahakasika atsika, ny mahamaika atsika ho loha laharana. Mpitantana fananana maro angamba ianao, na koa mety ho sahirana mafy vao mahatapitra ny volana. Fa tahaka ny Noa, isika rehetra dia mahazo fiaikana isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, ametraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho loha laharana. Nampananten'Andriamanitra fa ny zavatra hafa rehetra dia ho fanampiny avokoa. Ary mitana ny teny fikasan'Andriamanitra dia tonga ny safodrano ary namonjy an'ny Noa sy ny ankohonany tamin'ny fandringanana ny sambo fiara. Avotra ny olombelona. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia mety hanadroadro, mety haneso anao ny olona izay nasian'Andriamanitra hampitandremanao, kanefa tsy ho ela dia ho avy hamonjy atsika ny tompontsika. Ka hita ny vokatry ny ezaka nataony miaraka amin'ireo ho voavonjy ireo olona nanao an'Andriamanitra ho loha laharana. Tamin'ny azo fisaka sy ny fantsika rehetra dia nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana hatrany Noa. Miantso atsika ny ohatra nomeny hanao toy izany tokoa. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrina ny danitro, mangataka aminao izay mba hamelanao ny elokay, ary mangataka aminao izay hanampy anay mba hikatsaka ny fanjakanao, hanao loha laharana voalohany indrindra.
ary ankehitriny zao fanatitra zay atolotra ianao izao dia hoanitra kasitrahana eo anatrehanao ka ahavita be indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny asanao amin'izao andro faran'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Feokira malefaka sy mahafinaritra no anatazantsika ny fanatitra ankehitriny. Ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony a dia andeha isika hiaraka iredona ny hira fa 7 sy 900. Tonga eo amin'ny fotoana manokana iarahana amin'ny ankizy isika. Andeha iarahan'ny ankizy miredona ilay hira efa mahazatra oramana. Tonga amin'ny fotoana manokana natao an'ny ankizy indray isika izao dia faly miaraba antsika ankizy tsirairay avy na hatratra an'ity sabata masina ity. Mino fa samy hira mafy tsara daholo e, nda ho ary tononona amin'ny vavaka izany hira nataontsika teo izany. Dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra indrindranao indray izahay satria manana fotoana manokana izahay ankizy. Apetraka ampelantananao izao fotoana izao, angatahanay ny fanahinao masina ny asa aty anatinay ankizy ary mba hitombo ao amin'ny Kristy ane izahay tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao Jesosy ny ivafahanay. Amen.
Taonina voalohany toko faefatra andiny fahinambin'ny folo tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amin'ity androany ity rankizy ny tantara izay iresahantsika ny amin'izany hoe Andriamanitra fitiavana izany dia ny tantaran'ny Remia sy Inga Larsson ao amin'ilay tsenam-barotra. Tantaran'izy indray hoe tantaran'ny Remi sy Inga Larsson ao amin'ny tsenam-barotra. I Remia dia tovolahy kely ary nanana namana rola hafa izy dia i Dave sy Justin. I Dave sy Justin dia eo an-tanàna ihany koa dia misy tsenam-barotra ngeza be anankiray an'ray aman-dreny Larsson. Dia rehefa miaraka any am-pianarana rankizy Remi sy Dave sy Justin na rehefa miara milalao eny an-tokotany eny dia zao foana ny tenin'ny Dave Justin amin'ny Remi hoe ao amin'ny tsena be Inga Larsson ao lesy mora angalana zavatra kely fa tsy hitany akory na atao any anaty kitapo na hoentina any am-paosy ny zavatra izay tiana alainao fa izy variana fa be olona be ao. Dia ohatrany tsy mino an'izany mihitsy Remi rankizy fa indray andro niaraka izy telo lahy tafaraka ary niaraka niditra tao amin'ny tsenam-barotra Inga Larsson. Dia misara toerana izany izy telo lahy tamin'izay fa tsy miaraka amin'ny toerana iray ary samy mandeha amin'ny faritra hafa tao amin'ilay tsenam-barotra ngezabe. Dia mieritreritra izany Remi hoe izy roa lahy ve izany zao efa maka dia za ve izany inona ny alaiko? Ka nitodika izy dia hitany rankizy Dave way ary Dave fa naka paty matsiro anankiroa dia nataony tao anaty kitapo dia nitodika tany amin'ny Inga Larsson izy. Inga Larsson variana satria be olona be tao amin'ilay tsena. Todika indray izy way Justin kory maka boatina crayon de couleur anankiray dia nataony ao anatin'ny kitapony koa. Todika indray izy Inga Larsson mbola misy olona milahatra be dia be ao mifandoavam-bola eo aminy dia variana eo dia tsy mahita an'izany akory. Dia nieritreritra izy hoe za koa ve izany ako? Tsy saraka izy Remi fa rehefa avy eo dia nanantona azy i Dave sy Justin dia izy izany mahafantatra tsara rankizy hoe tsy mety ny mangalatra sy maka zavatr'olona na dia tsy hitan'ny tompony ary fa rehefa nanantona azy izy roa lahy dia hoe hitany lahy efa niteny any lahy zay fa azo atao maka zavatra ato nefa tsy hita Inga Larsson akory zay zao nahazo. Dia satria rankizy Remi natahotra ny tsy ho tiany Dave sy Justin intsony dia teo anatrehan'izy roa lahy izy dia tomobile kely mangamanga zay ny azy no fanandrify azy dia inona alainy dia nasitrana aingana tao anaty kitapony koa ary maika be izy nitodika tany amin'ny Inga Larsson fa indro Inga Larsson mbola variana ihany mandray olona satria milahatra be ny mpandoha vola teo aminy. Dia nody izy telo lahy ary Dave Justin tahaka ny mahazatra dia falifaly ery fa i Remi kosa ohatrany tsy nahazo aina. Rehefa tonga tany an-tranony zareo Remi rankizy dia tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina ary mitobotoboka be foana ny fony hoe izy izany naka zavatr'olona. Dia iny alina iny izy dia tapa-kevitra hoe andeha ho averiko ary teneniko Inga Larsson hoe nalaiko ty fa averiko mbola tsy nilalaoviko akory ty tomobile kely mangamanga ty. Vao maraina be rankizy dia lasa Remi nakany amin'ny tsenam-barotra Inga Larsson. Mbola nitany farafarana tamin'izay fa nandondony izy. Nitsikitsiky be rankizy Inga Larsson namony varavarana ary nampandroso azy hoe fa inona ny ilainy se tonga vao maraina be aty. Dia tsy mbola namaly rankizy i Remi fa nitoditodika ohatrany hoe misy zavatra tadiavany dia mandroso se hoy Inga Larsson. Mbola tsisy mandeha tamin'izay fotoana izay ny fitaovana rehetra tao amin'ilay tsenam-barotra fa nampandrosony Inga Larsson foana Remi ary lasa Inga Larsson niodina dia izy kosa nitoditodika teo dia nijery izy hoe ohatrany tsy hitany Inga Larsson dia lasa izy nakeny amin'ny fanandrifiny nakany an'ilay tomobile dia nitao an-tsainy hoe ndeha averiko moramora ty androany fa tsy teneniko amindray. Rehefa izy mbola andeha hamoaka an'iny no nizao eny ny feo Inga Larsson dia hiakatra any ambony hoe aka zavatra any ambony vetivety ary se raha misy zavatra ilainy se dia vetivety fotsiny fa misy alaiko any sady hijery ny vidéo izay fanamarinana n'izay rehetra hita ato anatin'ny tranombarotra. Taitra be rankizy Remi na eny hoe ay ve misy vidéo
ay misy kamera miafina raka izy fakana sary ao amin'ity tsenambarotra ity. Rehefa nidina avy any ambony raka izy nga Larsona dia nanapa-kevitra Remy hoe andeha hibaboka ny amin'izay tsy nentina taona izy satria ny vidéo omaly izany izao dia mirakitra fa izy telo lahy dia samy nangalatra zavatra tao amin'ny tsenambarotra io fa ny amin'ity maraina nisy azy ity kosa dia mbola tsy nandeha ny fitaovana rehetra dia tsy ho hitan'ny nga Larsona fa hoe indro efa naveriny anie ilay tômôbilina kely nalainy na dia moramora ary nanaovany an'izany dia nibaboka tamin'ny nga Larsona izy. Fa rehefa taoriana kely raka izy dia tonga ny pôlisy voantso i Remy, i Dave ary Justin satria hitan'ny pôlisy tao anatin'ilay horonan-tsary izay niraketin'ilay vidéo an'ilay kamera miafina fa izy telo lahy dia samy nanitrika zavatra tany anaty kitapony nefa tsy hitany nga Larsona akory. Dia nipararehetra natahotra be ry zareo raka izy satria hoe pôlisy dia ry zareo izany izao ve asiana fatotra le menoty ireny. Fa rehefa nanadiady azy telo ilay pôlisy dia niteny raka izy i nga Larsona hoe andraso aloha ry nga mpitandro ny filaminana izy telo lahy samy naka teto fa ny anankiray tamin'ny zareo tonga teto tamin'ny maraina dia nifona tamiko dia namerina ny zavatra nalainy ka aoka izy mba ho afaka ny amsazy izay mahazo azy. Dia tamin'izay fotoan'izay raka izy no niteny tamin'ny Remy ilay pôlisy hoe sambatra izay fa nga Larsona no nisolo an'izay nisolo vavan'izay izy satria tia an'izay kanefa dia iseny nanao fahadisoana taminy. Dia ajantsika eo ilay tantara raka izy fa tsy ho jerentsika hoe nanahoana ny toyany na ho an'ny Dave na ho an'ny Justin fa ny lesona no andeha ho raisintsika. Saorankizy rehefa misy zavatra atao ka tsy mety ka hifonana izany dia mitondra soa ny aorianan'izany. Dia tahaka izany ange ny tantaran'ny Remy rehefa nandeha nibaboka tamin'ny nga Larsona izy dia nga Larsona ihany no tonga mpanelanelana nampisolo vava azy teo anatrehan'ny pôlisy dia tsy voasazy izy dia ohatr'izany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tadidinareo ve ny lohatenin'ilay afatra ho anareo amin'ity androany ity? Izay mihitsy Andriamanitra fitiavana ka Andriamanitra tian'ny ankizy rehetra ary rehefa manantona azy tsika ankizy ka mitantara sy miresaka aminy amin'izay tsy nentina ataontsika dia mibaboka mibebaka miteny aminy ny tena marina fa tsy mandainga tsy manafina ary tsy mamerina intsony izay tsy nentina atao dia Andriamanitra koraka izy dia vonina ny meny rarino antsika ary anelanelana manoloana ny sazy mety azo antsika. Azony ankizy tsara ve hoe Andriamanitra fitiavana ary tian'Andriamanitra sika raha hanao tahaka izay nataon'ny Remy tamin'ny nga Larsona hoe miteny ny marina dia andaoko hiteny ny marina amin'Andriamanitra. Inona tsy nentina ataonao raka izy kely tamin'ny androany na omalina tamin'ny lasa? Teneno amin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tianao ary vonina hisolo vavanao mba tsy ho voasazy ianao raha ohatra ka mibebaka aminy. Vonina ve ny ankizy mba hanandrana n'izany hoe Andriamanitra fitiavana mpanalalana ary mamela heloka misolo vava izany izavy ny vonina atsangano en-tanana. Maninona mitsangana mihitsy moa? Mahafinaritra mahita antsika ankizy kely mitsangana fa tapa-kevitra hiaina hanandrana ny hoe Andriamanitra fitiavana. Andao raka izy ho averintsika vakiana eo am-pitsanganana eo nareo ilay toky sy andinina izay natao anareo androany. Aiza indray izao ilay misy azy teo moa? Ao amin'ny taona voalohany toky faefatra dia ny andininy fahenina ambin'ny folo tapany faharoa. Taona voalohany toky faefatra dia ny andininy fahenina ambin'ny folo tapany faharoa dia andeha hiarahantsika mamaky ary atao mafy tsara ka ekentsika izay lazain'izany. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ka izavy amin'izay ilay tena te hitoetra ao amin'Andriamanitra ka Andriamanitra koa no ao aminy. Andao ary entina mbavaka izany fanapahan-kevitrintsika ankizy izany. Hivavaka isika.
Andriamanitra rainay tsara indrindra o misaotra anao izay na amin'ny afatra izay nomenao anay androany. Andriamanitra fitiavanao te ity anao koa izay ankizy ary mba tianay ny toeranao ary ianao koa aty anatinay dia atolotra ianao ary ny fonay ankizy tsirairay avy. Mifony izahay ny amin'ny tsy mety nataonay soloy vava misazy mety hiatra aminay izahay ary te hirizo ity ianao hatrany hatrany. Dia misaotra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Dia izay ary ny afatra ho antsika andrandraka izy ho tahin'Andriamanitra ny ianareo ary indre tsara mitohy ny fotoana fa Andriamanitra fitiavana dia tia antsika. Nisy misionera anankiroa izay nankafy ny falianana fatratra rehefa mibandina n'ilay renirano ny Niagara. Rehefa teo am-pijerenana izany izy mirahalahy dia niteny ny anankiray nanao hoe rahalahy, ty azoko antoka mihitsy fa ity renirano sy loharano ny Niagara ty ny loharano tsara indrindra manerana n'izao tontolo izao kanefa tsisy mampiasa.
dia namaly tamin'ny feo moramora ilay anankiray manao hoe rahalahy tsy mariny zany fa ny fanahy masina mbola misy zany ny loharano dia ny fanahy masina ny loharano tsara indrindra manerana n'izao tontolo izao kanefa tsisy mpampiasa raha lasana bavy malala isany miombokevitra amin'izay fanambarana izay amin'ity andro androany ity miombokevitra satria nahoana ny fanahy masina no mitondra anao manome hery mitarika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanatanterahana ny amin'ny maha-kristianina ny amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona izay tokony ho atao koa dia raisiko tompontsoa manokana ny fanekenany zany famelabelarana sy zany loha hevitra izay nentiny ty missionnaire anankiray ity ny amin'ny loharano manana ny maizy azy ny fanahy masina iaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika tompoko ray masina mitenena aminay tsiraray avy fa miaino anao izahay noho ny amin'ny anarany Jesosy amen raisiko tompontsoa manokana ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra amin'izao sabata manokana izao izay amaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora raisina ho tompontsoa raisina ho fifaliana satria andeha ianao andeha isika rehetra zay ny loha hevitra ny voizina nandritran'ny enemana ary zany no ananako fifaliana zany no andraisako tompontsoa amin'ny fiarabana antsika koa sy ny firarintsoa na atratrany zany fotoana hamaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka izany raha nanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra isika teo amin'ny fampidirana zay nentintsika teo dia manana ny hery manokana ny maha-izy azy ny fanahy masina loharano zay tsy mety ritra kanefa ny mahagaga tsy mampiasa tsika ary tsy taitra akory ny amin'ny fampiasana azy misy olona vitsivitsy jereo tsara fa rehefa nandray ny fanahy masina ao anatin'ny baiboly dia niova tanteraka mihitsy ny momba azy rehetra niova tanteraka ny fomba fiaina sy ny zavatra rehetra zay nataony andao hijery ny Saoly mpanjaka isika ohatra anankiray voalohany i Saoly rehefa ndeha hosorana ho mpanjaka mbola nandeha ny hery izy ary mbola natahotra izy teo amin'ny adidy ngeza be zay miandry azy kanefa zao say Saoly ao amin'ny Samuel voalohany toko 1 ka ny 9 rehefa nandray zao ny lazainy zay tenin'Andriamanitra zay dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra rehefa nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra sany atrika ny toe-javatra rehetra izy ary nanomboka teo ny joro amin'izay amin'ny maha mpitarika ny zanak'Israely azy amin'ny maha mpanjaka zay nosorana ary nanaiky nosoran'ny Samuel izy teo anatin'izany toe-javatra izany vonona niatrika ireo fiekana zay napetraka teo alohan'ny rehetra zay tsy saniny niatrika azy ny mpanjaka Saoly ankehitriny andao hijery nikasika ny amin'ny Samson na tovolahy anankiray zay anisan'ny natanjaka ary miavaka indrindra ao anatin'ny baiboly fantatritsika tsara fa i Saoly tamin'ny Samson azafady teo amin'ny fotoanandro dia haintsika ny voalaza ny tantara ao amin'ny mpitsara toko 4 fa ny samahan'ny Saoly ny vavan'ny liona heriny zay olona re zany ary fantatritsika ihany koa fa i Saoly dia niatrika ary niady ny fandona tamin'ny andihana miaramila maro ary nandresy sy nanapotika amin'izany miaramila zany hitatsika ao amin'ny mpitsara toko 5 no misy an'izany tantara zany ary ao amin'ny mpitsara toko 9 dia haintsika ny tantaran'ny Samsona zay nanongotra vavahady anankiray ary nentiny sy nilanjainy tao anatin'ny lamosina teo an-damosiny ary nafindra ny tany amin'ny toerana tany amin'ny kilometatra maro niala teo amin'ilay vavahady dia mety miresaka tsika hoe dia efa tanjaka voajanahary zay nomena any Samson zany mety iresaka tsika hoe le volon'ny Samson no nanana hery majika na azahoany nanatanteraka an'izany kanefa ry havana raha tena mijery isika ka tena manadiadiny ao anatin'ny soratra masina dia noho ny fanahan'Andriamanitra zay nirotsaka tao amin'ny Samson no nahatanterahany nananany hery nananany an'izany toe-javatra manokana izany andonge amakytsika ao amin'ny mpitsara toko 4 ka ny 9 ao amin'ny mpitsara toko 4 ka ny 9 dia izao ny voalaza dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahany Jehova
ary lay liona tanora dia nisamatsamahany ohatran'ny fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainina tamin'ny reniny zay efa nataony. Rehefa nilatsaka dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra. Zay ny navitanina nasamaka n'ilay vavany liona. Ary eo amin'ny mpitsara 12:9 ary raha tonga teny le izy anara-tanàna anankiray io dia nanakorazy ny Filistina ary ny fanahiny Jehova nilatsaka tamin'ny Samsona dia tonga tahaka ny rongony fotsy zay nodorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorany. Afaka teo anatrehan'ny Filistina ny miaramila rehetra. Ry havana malala, rehefa ny fanahin'Andriamanitra no milatsaka dia mahavita zavatra tahaka ny Samsona. Ka aza mieritreritra fa ndraindray misy alaim-panahy indray hoe ao anatin'le volony ny tena nisy an'le hery majika dia andao analava volo isika rehetra mba azahoana manatanteraka an'izany. Ry havana malala, tahaka an'ireo olona rehetra ao anatin'ny Baiboly andao indray aka ohatra anankiray tsika mikasika any amin'ny Petera. I Petera dia tahaka ny olona rehetra ihany rehefa natsoina ho mpianatra Jesosy Kristy mpanjono no asany. Haintsika zany tsy dia nandalo fianarana lavitra loatra kanefa dia izao niaraka tamin'i Jesosy Petera nandritra ny 3 taona sy tapany fa nahagaga rehefa nentina tonga ireo mpisorona, tonga ireo mpitsara, tonga ireo Sinedriona sy ny maro isan-karazany dia isambotra andeha hakan'ny Petera hakan'i Jesosy tery amin'ilay sahan'ny Getsemane. Dia i Petera ny voalohany nandahany Jesosy intelo raha mbola tsy naneno akory aza ny akoho. Ry havana malala, zany toe-javatra zany miresaka amiko, miresaka aminao, miresaka amintsika fa raha mbola tsy manana ny herin'ny fanahy masina na dia miaraka amin'ny Jesosy azy, mety ho za, mety ho ianao, mety ho isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny Petera. Ka niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny vanim-potoana ela kanefa amin'ny fotoana natahotra ny Petera, natahotra n'ireo mpisorona izy, natahotra n'ireo loolona, natahotra n'ireo Sinedriona sy ny maro isan-karazany dia nandahany Jesosy tao anatin'ny vanim-potoana zay tsy napoziny akory. Zasy ianao mety andalo amin'izany toe-javatra zany ihany koa. Kanefa izao rehefa nilatsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra niaraka tamin'ireo mpianatra namany amin'ny asan'ny apôstôly 1:9 zay lohateny na lohahevitra na vaky teny fototra zay nivakiana tamintsika ary azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo any amin'ny asan'ny apôstôly 2:1 tanteraka tamin'ny Petera zany. Petera le saritahotra nanjary sanjoro teo anatrehan'ireo mpisorona ary tsy natahotra teo anatrehan'ireo Sinedriona ary tsy nienitra teo anatrehan'ny miaramila sany fanandrina ary Petera dia sany teny mihitsy manao hoe Andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olombelona. Ianao le tsy manana hery iny manjary matanjaka, ianao le tsy afaka nanohitra an'ireo fahavalon'Andriamanitra manjary afaka mijoro ankehitriny, ianao le tsy saniona akory tamin'ireo andia tafika Romanina tanteraka izany matanjaka ny tafika Romanina tena mahery fa ho raisitsika antsara zany ary raisina ara-panahy ankehitriny misy miaramila maro lay fahavalon'Andriamanitra Satana manafika atsika fa rehefa ny fanan'Andriamanitra ny ao anatintsika tahaka amin'ny Petera tsy andahany Jesosy na oviana izaso ianao hanaika ny Jesosy ary izy no avela hitaridalana ny fiainantsika tsirairay avy. Zao ny voalaza ao amin'ny boky lay fitiavana mandresy. Ao amin'ny boky lay fitiavana mandresy ao amin'ny pejy 219 dia misy an'izao teny mahafinaritra izao. Zay tian'i Kristy indrindra no anao asa soa zay miavosa be indrindra ihany koa. Zay tena tian'i Kristy manao asa be indrindra. Dikan'izany mampieritreritra fa ny olona zay tsy manao ny asan'Andriamanitra zany eo amin'ny fanoloran-tena dia raha ny lay fitiavana mandresy no jerentsika kaikaiky kokoa dia ohatrany hoe tsy manam-pitiavana ny Kristy ianao rehefa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Dia zao nilay toyiny tsy misy fetrany ny fahazahoana manao soa eo amin'izay mametraka ny izaho
io no olantsika ry raha lasana bavy malala isany lefo zahozahono lay fanandratantena eo amin'ny zavatra rehetra ny fireharehana ny avinavy ny zavy eny tokony ianao an'izany fa maninona ny tsy rahanina maninona ny tsy tahaka an'izao ary ndraindray koa azy dia mbola io zaho io ihany hoe zavy dia avita ny toe-javatra tahaka an'izany misy an'ireo manam-pahaizana kokoa afaka mandamina kokoa ny amin'ny toe-javatra raha lasana bavy malala isany vononany izaho ary mamela toerana iasan'ny fanahy masina ao amin'ny fo ka miaina amin'ny fiainana voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra omeo toerana ao anatin'ny fontsika ny fanan'Andriamanitra andao fianona ny fanan'Andriamanitra ny fiainantsika ny zavatra tokony ataontsika vaindondraharaha ny zavatra tena tokony katsantsika fatratra dia ny atonga ny fanan'Andriamanitra ho lahara-pahamehana ny azahoantsika ary ny angatantsika n'izany tsy tapaka mandritra ny herinandro mandritra ny fiainantsika mandritra ny ray volana mandritra ny heri-taona ary mandritra ny androm-piainantsika mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra raha mamanky fiangonana zay mitety amin'ireo fiangonana vitsivitsy raha tsy resaka afa-tsy ilay tantaran'ny Petera teo ny bebaky Petera fa fibebahana vokatry ny fo no nataon'ny Petera nahazo famelan-keliko izy fandraindray zasy ianao ary zay foana le lazaiko rehefa le miresaka amin'ny tanora any amin'ny fitsidiana fiangonana manao hoe tsy izay rehetra mibebaka akory ny tonga any an-danitra mampieritreritra zany Petera aza miteny rehefa hoe inona ny tokony ho ataonay ry rahalahy rehefa voatsindrona tampony izy any miasan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa 7 amby 30 ao amin'ny andininy fa 8 amby 30 Petera miteny hoe mibeba ka entiny ray lazaina fa tsy izay mibebaka ny tonga any an-danitra hafahafa ohatrany hoe manohitra ny tenin'Andriamanitra kanefa dia izany no izy raha lasana bavy malala izany Petera ne niaraka tamin'i Jesosy 3 taona sy tapany fa rehefa misy zavatra nampianarin'i Jesosy tao voatona ihany koa Petera mba nibebaka ihany izy teo amin'ireo tsy nentina taony fa saingy izao fibebahana saritsariny fa rehefa nandray ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny fibebahana tanteraka izay nataony voaray ny fanan'Andriamanitra voavela heloka izy ary zay no natonga amin'ny Petera sany njoro teo anatrehan'ireo fahavalo rehetra zay anakatsakana ny asan'Andriamanitra ndao ary atao io zany ny moteur io zany no antom-pisintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra asianao andao atao zay ahazahoana ny fanan'Andriamanitra ahoana nefa ny atonga an'izany ahoana ny ahazahoana an'izany eo amin'ny fiainantsika tsy misy afa-tsy io dia ny hoe ataonao mihitsy zay hikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra vao mifo maraina ianao vao hanompoka ny raharahanao maraina alina koa tahaka ny nataon'i Jesosy eo amin'ny Marka toko 2:5-30 ary zany ara-baiboly voalaza ny Davida any amin'ny Salamo 7:70 ny andininy 7:70 dia miresaka izy manao hoe mbola tsy mazava ratsy akory ny andro dia mivavay ianao amin'ny efitranonao amin'ny toerana manokana zay tokony atao na any amin'ny fiangonana maninona moa raha any ny tsy manelingelina ary any ny toerana tsara indrindra dia manaova fisaintsainana manokana méditation personnelle fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra fa izany ihany no antony hahafeno ny fanahy masina ao anatintsika tsy tahaka ny Samsona ka misy hery majika le volo lava tsy tahaka ny Samsona rehefa mpandeha any am-piangonana anao dia ho feno ny fanahy masina rehefa mivavaka eny an-dalambe sy ny mivavaka amin'ny zavatra rehetra tsy ary raha lasana bavy malala isany ataovy sakafo hoanitsika ao amin'ilay fitiavana mandresy pejy fa 270 azafady ka ny paragrafy 3 dia miresaka manao hoe mahasoantsika ary ilaintsika ny manokana ora iray isan'andro farafahakeliny andinina mikasika ny fiainan'i Kristy andinina ny tenin'Andriamanitra ray manontolo ka dia izao ny tanora adventista zany ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ary isika rehetra eto Madagasikara mihitsy dia andao alohan'ny anaovana ny zavatra rehetra andao hitokana aloha andinika ny tenin'Andriamanitra antany ny sitrapon'Andriamanitra hoe ahoana andray ny toe-javatra zay misy sa ianao raha misy fahavalo
manoloana mandritra ny tontolony andro iny ary androso ao amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mandritra ny andro rehetra iny ao amin'ilay manararoatra eto ao anatin'ny torotenitsika fa miresaka ihany fa ao anatin'le hoe zasy Andriamanitra ao anatin'le fepetra takina mikasika any amin'ny ahazahoanan'ilay master leader lay tanora zoky zany tanora zokony zany a le mpitarika ny tanora zokony a ambassador sy ny tanora zoky de le ahazahoanan'iny maro-pandrosoana anankiray iny a de takinao ny anaovanao tatitra mihitsy ny amin'ny fifandraisanao manokana méditation personnelle zay ataonao mandritra ny ray volana de ataonao antaratasy hoe inona ny tombontsoa ny raisinao inona ny zavatra nataonao tao anatin'izany ahoana ny tombontsoa zay natao riavana malala takiny zany satria arakaraka mifankazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana io tsy misy zavatra mandeha ho azy mety malaindaina anao amin'ny voalohany nisy rahalahy anankiray rehefa avy nyresaka tamiko de pasteur ny fota amin'ny telo maraina fa ino ny mazava ratsy mbola tsy mazava ratsy de nivavaka ana tamin'ny telo maraina fangamba teo amin'ny tamin'ny telo any mifo teo amin'ny telo sy folo sa tamin'ny telo sy fefany de reniko atao amampamakina ny baiboly a reniko atao ampanaovana ny vavaka tsy maninony zany amin'ny voalohany fa andramo aloha fa izao kosa mila matory aloha mba azahoana mifo maraina kokoa de andramo zany toe-javatra zany andramo zany angeny voalaza ato hoe zany angeny tantarainato hoe evanina tany amin'ny toerana anankiray atao hoe Walsh nandritra ny 13 taona izy nikatsaka mandrakariva ny ahazahoana ny fanan'Andriamanitra mba androsony zany toerana zany sy androsony ny asan'Andriamanitra de nanomboka Evan Roberts de rehefa nanao an'io asa io izy tamin'ity tanàna tany Pays de Galles ty taty amin'ny 13 taona izy vao nahazo vokatra 9 ny tanora nanomboany nisy fifoazana nisy fanavaozam-pana zay niainan'ireo tanora reo tamin'izany vanim-potoana 7 volana monja de natratra amanetsiny ny olona tapa-kevitra resy lahatra anaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy anaraka ny tompo foana teo ny tsy fandripahalemana foana reo toe-javatra ratsy rehetra tany Walsh tany Pays de Galles ka inona ny manaka anahy inona ny manaka anao tsy anao fanandramana andeha anao ny loha hevitra androany a dia izay mihitsy hoe tompo andeha fa omeo hery ka ny hery ny fanan'Andriamanitra rehefa milatsaka amiko milatsaka aminao ny fanan'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9 andeha tsy amin'ny mpisalasalana izaso ianao ho tanteran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika zany ny tompo no anatanteraka ary avelao ny sitrapony mihitsy no takina ao anatin'izao a herinandro fiaraha-mivavaka mivavah manokana ianao androany mivavah eo amin'ny toerana misy ianao eny raha lasana bavy malala isany ho tahaka ny Saul tahaka ny Samson ho tahaka ny Peter ho tahaka ny Evanina de ho tahaka ny zany ny fiainako sy ny fiainanao a amin'izao sisa rehetra zao zay tsy nety tany aloha rehetra ndao ajanona eo andao katsahana mihitsy zay afeno ny fanahy masina ao amin'ny fiainatsika iseho amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny vokatry ny fanahy zay voalaza any amin'ny Galantianina toko 5 manomboka amin'ny 2:20 ho tahin'Andriamanitra ne zasy ianao ho tanterahany eo amin'ny fiainatsika ne zany rehetra zany a raha ho avy tsy hoela ny tompontsika dia iaona aminy any amin'ny rahony lanitra satria andeha zasy ianao ary tsy janona raha tsy tonga ao anatrehan'ny tompo a amin'izany vanim-potoana manokana izany takio ny hery ny fanahy ny tompo ane no hitantsika tsiraray avy amen isaorantsika manokana Andriamanitra no ny nahavitany ny fotoana anio raisina ho voninahitra ho azy irery any izany maneho ny fankasitrahana ihany koa mipiara-miasa rehetra indrindra isika izay ny aino sy nijery ny fandarana Ariakotrari le fonenna nasu Ariakotrari le fonenna nasu Ariakotrari le fonenna nasu Sa isu
Iara ivavaky sika tompoko amaranana izao fotoana izao. Ray masina be fitiavana any an-danitro. Lay tompo ty, lay tompo naharsy namorona anay. Mahafantara ny atsipiriany indrindra eo amin'ny fiainanay hatrany amin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Asandratra ny voninahitra eo anatreny seza fendriananao. Mamela heloka tompo. Ianao no maefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ao anatinay ko dia mino zay fa anadio anay tanteraka anasany tsy fahamarinanay rehetra ianao noho ny amin'ny rasony Kristy izay nalatsaka tao Kalvari. Misaotra anao zay ny amin'ny teny. Omeno hery ny fanahy masina tompo fa andeha izahay. Andeha ary anao ny sitraponao. Omeo anay nefa ny fomba rehetra azahoanay manatanteraka izany. Mba ho fiainanay ny miaraka aminao fanandramana sy takina eo aminay mandrakariva ny anao ny sitraponao ary ho vavolombelonao ka tsy atahotra na hiemotra amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka ho an'ny fiangonanao manontolo. Mivavaka ho an'ny tanora anao indrindrandrindra tompo manana ny hery izy ireo kanefa mora mirona, mora mandray fanapahan-kevitra hafa ao anatin'ny hery zay ananany feno ny fananao masina izy ireo. Ka raha amarana zao herinandro fiaraha-mivavaka izao zay dia tianay ny anonona ny tsodrano zay fanaonao tamin'ny zanak'Israely hatrizay ary mbola hotononinao eo aminay ankehitriny. Raisoary ny tsodrano. Hitay anao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanany mba handehananao amin'ny fiadanan'ny tomponao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.